Faly miaraba antsika rehetra ry havana amin'izao alahady voalohany volana izao ary dia mino aho fa ty andro ty izay iombona antsika latabatra amin'ny tompo dia andraisantsika famelan-keloka, andraisantsika fitahina ary indrindrindrindra rahatr'izay andraisantsika famonjena satria voasoratra any an-danitra ny anarantsika. Vavaka isika. Saotra Jesosy noho ny mbola fitantananao ka mbola nananay anjara Jesosy andray ny teninao tokoa no toro lalana ho anay, ny teninao no tsy mampisalobina anay, ny teninao no tsy mahatonga anay ho jamba amin'izao fiainana izao, fa afantarana izay tokony aleha, heverana izay tokony heverana ary amaritana izay zavatra rehetra tokony ataonay ka araka ny sitraponao mba hiteraka fitahiana zany, mba hiteraka lalana izay misokatra ho anay mba handriny voninahitra ao mandrakariva. Ankehitriny dia mangetaheta zay Jesosy, mangetaheta zay satria olombelona ihany, olombelona zay manana fihevitra ratsy, olombelona zay mety diso hevitra koa ary ny vokatry n'izao tontolo izao sy ny fampianarana rehetra, fa ny teninao dia hainao amin'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny rehetra, ka dia homeo zany teninao zany zay mba ho voky ankehitriny ka mitenena Andriamanitra fa voninkiainanao izay mpanomponao. Amen. Dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva raha lasianabavy malala amin'ny tompo ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miovaova tokoa zao fiainana zao ary miovaova na dia ny toetrandro ary asa any amintsika tsirairay avy ihany, fa ny anay moa zany aty aloha zao dia indraindray mafana, indraindray mangatsiaka, dia indraindray ianao diso akanjo anaovana, manao blouson ianao dia lasa nafana indray le andro dia tsy hitanao indray izay asianan'le blouson eny an-dalana sy ny sisa, indraindray aviorana adininao ny elona zay fierovana, betabe ny fiovaovan'ny zavatra rehetrarehetra. Raha mandray an'izany fiovaovany zany sika dia mazava loatra fa ny MT amin'izao tontolo izao dia endrika mamaritra mihitsy an'izao tontolo izao izany fiovaovana zany, ary marina fa miara-mivelona ety an-tanitsika rehetrarehetra, na itsika izay miombom-bavaka amin'izao fotoana izao na ny tsy miombom-bavaka, na ny kristiana na ny tsy kristiana, na mpino na ny tsy mino, samy manao izay mahafinaritra azy isan'andro, samy mitady izay heveriny fa mahasoa azy isan'andro, ary akoatran'izay dia samy misedra izay tsy maintsy sedrainy, na olana na fizahan-toetra, na mety zavatsarotra, na mety blokazy maro samihafa. Zao nefa no mety mahasamihafa atsika rehetrarehetra ao anatin'izany. Mety mitovy ny zavatra atrehantsika ety amin'izao tontolo izao amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny tokantranontsika, eo amin'ny asa aman-draharaha, fa ny tsy mampitovy ny olombelona rehetrarehetra izay hitantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia izay hafarany. Makaiza moa ny lalana alehany, aiza ny lalana alehany mitondra azy makaiza ny lalana alehany, ary io lalana alehany io dia voafaritra arakaraky ny fiovaovany, araka ilay niteneniko teo, ny toetrandro koa raha mba miova, isika koa mba mety miovaova, manodidina antsika mety miovaova, fa zao arakaraky ny fiovaovan'olona no amaritana ny anjarany rahatr'izay. Ny anjarantsika dia efa voafaritra mialoha amin'izao vaninandro iainantsika izao. Rehefa miala ety amin'izao tontolo izao tsika tsy afaka hiteny na hisafidy-tsony hoe ity ny anjarako na iry ny anjarako, fa ety amin'izao fiainana iainantsika izao no tsy maintsy efa voasoratra, tsy maintsy efa voafaritra izay anjarantsika, ka anjara roa no miseho amintsika ry havana amin'izao ora sy fotoana izao izay hitondrana izao afatr'Andriamanitra izao, ary engavinanao mihitsy mba hifantoka, mba atsapanao sy ahafahanao mandiny tena hoe aiza zany ny anjarako amin'izao fotoana izao dia zao ny olona rehetrarehetra io dia ny ampahany anankiray
dia manana anjara n'izao tontolo izao. Zay amin'izao tontolo izao dia manana anjara n'izao tontolo izao. Zay mifikitra amin'izao tontolo izao dia izao tontolo izao ny anjara efa rany. Zay mifikitra amin'Andriamanitra kosa dia Andriamanitra no efa rany, zany hoe karazana raha ataontsika hoe cadeau homena fanomezana zany ianao, dia hoe nanao zavatra tsara ianao, nanao zavatra méritant ianao, nanao zavatra tena azo akasitrahana ianao, dia tonga amin'ny fizarana fanomezana. Dia arakaraka le zavatra nataonao ny fanomezana omenanao. Ka rehefa tamin'izao tontolo izao ianao no nanao zay ezaka rehetrarehetra sy azakazaka rehetrarehetra sy endriky ny fahavononana fandavatena fitiavana, dia cadeau an'izao tontolo izao no azonao. Raha tamin'Andriamanitra kosa ianao no sy ny asan'Andriamanitra no ny azakazanao, ny heverinao no nasarotiny ianao na nehoanao ny fitiavanao rehetra, dia mahazo cadeau avy amin'Andriamanitra ianao. Ry havana malala amin'ny tompo, lasa ihany ny saina amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 9:9-20 andao nge jerentsika zany. Matthieu 9 ka ny 9:7 ny 9:7 ka hatramin'ny 1:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miariariana ho anareo etỳ an-tany zay misy kalalao sy arefesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Miariariana ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arefesina manimba sady tsy misy mpangalatra mananitrano na mangalatra, fa izay toerany arenanao dia any koa ny fonao. Amen. Zay raha miresaka ny zavatra nyteneniko tetseloha dia manambara mazava sary anankiroa zany tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matthieu 9:9-7 ka hatramin'ny 1:20 zany dia ny misy ny fontsika. Raha amin'izao tontolo izao dia ny amin'izao tontolo izao dia harena, samy harena na ny amin'Andriamanitra ny amin'izao tontolo izao, fa ny amin'izao tontolo izao dia zavatra mety ho simba, zavatra mety hongotan'olona satria misy mpangalatra, misy maka io zavatra amin'izao tontolo izao io. Fa ny harena avy amin'Andriamanitra dia ilay maharitra mandrakizay, ilay Andriamanitra izy tenany mihitsy no miaro ho harena io, na fitahiana zany, na fahasalamana zany, na lalana zay fahombiazana ho anao zany, na avenira zay ho anao sy ny akonanao zany. Andriamanitra mihitsy no mameny io, ary Andriamanitra tsy mamea aterokalao zany hoe tsy fohifohy, fa ny an'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay araky ny anarany. Mino ary havana fa samy te tsy mba hanandratsy tsika. Samy zao senao zao raha mandinika zany teny zany dia raha anytany hoe inona zao ny safidinao, inona zao ny mba efaranao, inona zao ny anjaranao, cadeau avaiza zao mba cadeau tianao azo, dia samy teny daholo tsika hoe ny anjarako te Jehova, ampoa Jehova, Andriamanitra ihany no atenaiko, Andriamanitra ihany no tiako mba ho anjarako mandrakizay. Mino an'izany mihitsy fa nefa zany nefa dia zao tsy tonga ho azy zany, tsy tonga ho azy zany, fa mila fifehezan-teny zany, mila fifehezana ara-panahy zany, mila fanapa-kevitra entitra zany amin'ny fotoana ray na manahoana zay anapahantsika hevitra mihitsy hoe za dia sy ny akonako dia hanompo an'i Jehova izahay ao anatin'izany. Dia ahoana ary no ahatonga n'Andriamanitra ho anjaranao na ho anjarako mandrakizay ka tsy ho diso safidy izao sy ianao? Dia mazava loatra ary ame zavatra anankiroa zay araky ny soratra masina novakitsika tamin'ny perikopa teo ihany dia ny soratra masina any amin'ny Salamo 7:10, Salamo psaume 119 ny 7:50 ka hatramin'ny 4:70 zay nivakitsika teo. Andao mihitsy averintsika vakina dia heninao hoe aiza ny anjaranao ankehitriny, ary dia inona no atao mba hanananao an'izany anjara zany. Amin'ny anaran'i Jesosy page 567 zany. Anjarako Jehova, mini mitandrina ny teninao mifona aminao ny foko rehetra,
mamindra fo amiko araka ny teninao mihevitra ny lalako ao ka mamerina ny tongotro amin'ny teny vavolombelona mandeha fainga ianao ka tsy mitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao niodina tamiko ny famatorany ratsy fanahy tsy mba nanadino ny lalanao a mamantonalina ny foazako ideranao noho ny fijipikao marina naman'izay rehetra matahotra anao a sy naman'izay mitandrina ny didinao Jehova o eniky ny famindram-ponao ny tany ampianaro any didinao a amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao a no fahamarinana amen. Raha fehezina zany teny zany a de toy izao no feany a misy taridalana anankiroa menantsika raha ohatra ka sitraka ao no anana anjara an'Andriamanitra na efa assuré zany fa tena manana anjara an'Andriamanitra ianao rahatr'izay dia ny voalohany de zao ao anatin'io teny vakitsika io a dia eo amin'ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 7:50 dia miresaka fibebahana izy ary tsy hoe fibebahana fotsiny hoe mifona Jesosy mamindra fo amiko Jesosy fa tena milaza mihitsy ny mpanao salamo hoe mifona aminao amin'ny foko rehetra aho. Ahoana zany mifona aminao amin'ny foko rehetra zany? Amin'ny heriko rehetra, amin'ny toute mon âme zany ny lazaina zany ity tenako rehetrarehetra ity zay momba rehetrarehetra zay nataon'ny tanako rehetrarehetra zay nijeren'ny masoko rehetrarehetra zay nambarany vavako rehetrarehetra zay nateliko tany anatiko rehetrarehetra zay nalehan'ny tongotro rehetrarehetra tsy misy adinina santimetra carré ray ary amin'ny tenanao sy ny fanahinao sy ny fonao sy ny sainao zay nieritreretinao ratsy rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany no loaranao eo anatrehan'Andriamanitra ka ibebahanao. Zay ny lakile voalohany anananao anjara amin'Andriamanitra manana fiainam-pibebahana ianao aloha ary zany fiainam-pibebahana zany aza atao hoe fahazarana fa tena jereo halalino zay rehetrarehetra mahatezitra an'Andriamanitra na hitoerany fahatezeran'Andriamanitra na hitoerany fakamangidy eo amin'ny fiainanao satria tsy misy olona mandeha amin'ny fangidiny zany fa misy endriky ny fahatezeran'Andriamanitra raha tsy akoatra ny hoe fizahan-toetra eo aminao de zany ny zavatra misy ao anatin'izany ara dia ny fibebahana araky ny teny zay voalazao dia eo amin'ny andininy fa 7:50 de tsy ny mandoatra ny ao anatin'ny fotsika ihany eo anatrehan'Andriamanitra ny tena mifona fa tena mitandrina koa ny tsy amerina tadiditsika tsara Jesosy raha ny teny hoe voavelany elikao de nitohizany hoe ary am'izao sisy zao sisy aza manota intsony ny farisendahatra riavako amin'ny fibebahana de ny fitandremana tsy amerina intsony fa na izao senao ary tsika raha mananjanaka na manana namana ohatr'izany ka mifona amintsika ny namantsika na ny zanatsika ka mamerina indray izy mba sositra ihany tsika olombelona maika ava fa Andriamanitra zay masina indrindra Andriamanitra zay manana ny fahefana rehetrarehetra de voalaza ny soratra masina manao hoe mihevitra ny lalako aho ka mamerina ny tongotro amin'ny teny vavolombelona. Iza ny teny vavolombelona? Ny teny vavolombelona de le hoe mibebahy ianao ary am'izao sisy zao aza manota intsony ny vavolombelona lehibe nge de Jesosy lay mpisorona be lay tonga tety amintsika kanonina tety amintsika nanaisitra amin'ny fahotaritsika mba ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra ka raha manaisitra amin'ny fahotaritsika izy nefa mini manota itsika raha manaisitra amin'ny fahotaritsika izy nefa mini mandeha amin'ny lalany ratsy fanahy tsy mitandrina ny tongotritsika isika inona ny asoatsika amin'izany ho anjarako ve ho anjaranao ve Andriamanitra so de mba diso hevitritsika so de diso safidytsika so tratranenina mandrakizay tsika androany Andriamanitra de miteny anao manana fiainam-pibebahana ary tandremony alehan'ny tongotrao aza miverina amin'izay efa nalohanao aza miverina amin'izay efa napatezitra an'Andriamanitra aminao ndreo fahatiantoka zao lalam-panompony zao ndreo fahatiantoka na de zao fiaraha mivavaka zao ary fa miverena amin'ny fitiavana voalohany ianao
teo amin'Andriamanitra mba hanana anjara n'Andriamanitra ianao. Ny faharoa dia zao jerentsika eo amin'ny 180 amin'ny teny Salamo zay 7:10 teo ihany vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha fainganao ka tsy mitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao. Mandeha fainganao ka tsy mitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao. Fahendrena lehibe zany. Zany fahendrena zany dia manambara hoe miazakazahy ianao, zay ny teny faharoa, miazakazahy ianao amin'ny fanompona ara-panahy. Miazakazahy zany teny ny mpanao Salamo hoe mandeha fainganao. Aiza ho aisintsika raha te hanana anjara ny Jehovatsika mba mandeha faingana vetsika ao anatin'izany fanompona an'Andriamanitra zany, mba mandeha faingana vetsika amin'ny filonana mibavaka, mba mandeha faingana vetsika amin'ny fampianarana rehetra, mba mandeha faingana vetsika amin'ny famakina ny soratra masina, mba mandeha faingana vetsika amin'ny fampaherezana ny raha laza reraka mipanahy, ny raha vavy zay mety lavo eny am-pandehanana rehetra hatraiza ny fandehanantsika faingana. Ao anatin'izao lalam-panompony zao fa ny mpanao Salamo dia miteny hoe tsy mitaredretra aho, ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mitandrina ny didinao inona lay didy? Akoatran'ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ane dia misy didy hoe tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao noho izany ao anatin'ny fanompona zany ilay fitiavana namana. Ka lay atao hoe fitiavana namana dia ny tsy mamela azy hanana anjara ho an'izao tontolo zao, fa manolotra azy koa an Jehova ho anjara ny ratrizay, zany hoe ny fiainana mandrakizay. Raha mbola mahita olona ianao manodidina anao ka latsaka anatin'ny aiza, raha mbola mahita olona ianao manodidina anao ka misetinony amin'izao fiainana izao, te hitady fahavelomana, te hitady aina vaovao, raha mbola mahita olona ianao voageja ny fahalemena maro samihafa, dia ny fahazaran-dratsy sy ny sisa na ny fijangajangana anjaranao zay mihevitra fa manana ny Jehova, mandehana faingana ianao ka horeno amin'ny fanahy mazoto reny oloreny, tolory azy ny fanahy sy fiainana dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ny havana malalo amin'ny tompo, ny tiana lazaina amin'izany dia zao hoe tonga ve ny fitaom-pivavahana, aza manao service minimum ianao, aza ataonao facultatif amin'ny fivavahana, tonga ve ny fotoana zay mba hahafahanao mampahery olo, tsisy mahay mampahery olo zany ngefa tenin'Andriamanitra no aloka amin'ny fanahy masina mivavakantsika. Raha vao teren'ny fanahy ianao hoe mba hampahery n'ity olo ty fa very izy dia aza atao service minimum, aza filafilainao Andriamanitra hoe ka zany menatra ka zange tsy manakambary ianao fa nomena fanahy mahery ianao. Tsarovo zany fa ny apôstôly raha nangovotra dia nitenen'ny soratra masina nanao hoe aza mihevitra an'izay lazainareo amin'ny fotoana ianareo fomenanareo zany amin'ny fotoana. Ry havana amaranantsika an'izao tenin'Andriamanitra zao dia zao hoe raha feheziko ny teny teo dia zavatra roa ny angatahana aminao ankehitriny mba hanananao anjara an'Andriamanitra mihitsy, ho confiant mihitsy ianao hoe zana ety ambonin'ny tany na miala ety ambonin'ny tany dia anjarako mandrakizay Jehova. Dia zao hoe ny voalohany manana fiainam-pibebahana rere olona, atao fiainana ohatran'ny ianao miaina mihitsy ny fibebahana. Raha mbola tsaronao koa ka amin'ny fotoana rehetrarehetra alehanao na ny ampiasany tonga dia mibeba, aza manao rehefa milady indray zany mibebaka, tandreminy alehan'ny tongotrao, aza mandendehany amin'izay tsy tokony alehanao. Ny faharoa dia zao hoe mieza mafy amin'ny fanompona n'Andriamanitra. Fa ahoana ny atateraka an'izany ary ho fehany zao tenin'Andriamanitra zay zaraina amintsika izao? Tateraka izany ry havako raha hajainao zao singa manokana zao teny manokana zay araky ny teny zay mivakitsika teo ihany teny 7:10. Asaiko mihitsy ianao andao hiara-maky an'izao teny zao Salamo 119 ny 63. Amin'ny anaran'i Jesosy Salamo 119 ny 163 dia vakioane zany dia raha sitrakao ka te hanana anjara n'Andriamanitra ianao dia ataovy hoe ho anao mihitsy zany teny zay tonga androany zany. 63 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe namana zay rehetra matahotra anao sy namana zay mitandrina ny didinao. Amen. Namana zay rehetra matahotra anao
ary namana izay rehetra mitandrina ny didinao. Sitona ny saintsika Andriamanitra. Te mba ho tanteraka ao ve zany fiainam-pibebahan zany? Te ho tanteraka ao ve zany mba hitandrina ny alehan'ny tongotra ao zany? Te ho tanteraka ao ve zany hoe hiazona mafy ny fanompona an'Andriamanitra zany? De zao hoe tandremin'ny namana. Tandremin'ny namana fa mety hanala ny anjara anao sy ny sarotro-boninahitra efa voarainao. Tandremin'ny namana fa zao azakazaka ao, zao fahafozatena anao miara-mivavaka sy miombavaka zao. Ho lasa zava-poana ane zao hoe ho kosehana sy ho gomaina amin'ny bokin'ny fiainanao zao, na zay anjaranao any an-danitra. Efa voahoman'Andriamanitra ane zany anjaranao zany, hoe tsarovy zany. Fa tsy tsinitsininy ianao, fa malala eo mason'Andriamanitra ianao. Any amin'ny-danitra any efa misy anjara lehibe ho anao, fa tandremin'ny namana. Tandremin'ny namana fa milaza amin'ny mpanao salamo mety hoe zay rehetrarehetra matahotra anao no ataoko namana. Fa tsy olona rehetrarehetra iny ataonao namana, satria raha mini manana majorité ianao, namana zay tsy pino, na namana zay mandeha amin'ny lalan'ny ratsy fanahy, ranabavy ho ratsy fanahy ianao, ary hanana anjara tsy hanana anjara amin'Andriamanitra ianao rahatrizay. Fa ny anjaranao de zao tontolo zao, ary de hifiry, fahoriana, tomany, ranomaso, latsa no elanao ety amin'izao tontolo zao ary nenina mandrakizay satria tsy ahitany tavan'Andriamanitra ianao. Mbola misy ny fotoana androany. Ataovy teny fanefa, mba ataovy tena tanjonao mihitsy hoe tsy maintsy anjarako rangaha-Andriamanitra, tsy maintsy anahy Andriamanitra, tsy maintsy tafahoana amin'Andriamanitra nao inona. Zay ny tenin'Andriamanitra zaraina amintsika. Mazava ny tenin'Andriamanitra, tandremin'ny namana, tandremin'ny alehan'ny tongotra ao raha manao an'izany ianao de miaro ny tenanao, miaro ny manodidina anao, miaro ny ankonanao, tsy ho lasa any amin'enina fa lasa ho any amin'ny fiadanana. Dia ao anatrehan'Andriamanitra ilay fa tia tsika ilay ny teny hoe ray aho, rainao ary ianao dia zanako. Voninahitra ania dia ho an'Andriamanitra irery any. Amen.